Toy izao indray avana ny teny zaraina zay omenantsika anio ho tanteraka izay voasoratra. Ny tenin'Andriamanitra dia tsy misy azo anesorana, ahako voasoratra amin'ny Apokalipsy 2:20-21 amin'ny anaran'i Jesosy hoe: ary raha misy manaisotra amin'ny teny amin'ity boky faminaniana ity, dia esorin'Andriamanitra ny anjarany amin'ny hazonaina sy amin'ny tanàna masina, dia izay zavatra voasoratra eto anatin'ity boky ity. Ho tanteraka mantsy ny teny voasoratra rehetra. Ahako ny voasoratra ao amin'ny Korintianina faharoa 1:20 amin'ny anaran'i Jesosy hoe: fa nafiry ny teny fikasan'Andriamanitra dia ao aminy ny eny, ary amin'ny alalany koa ny amen, ho voninahitr'Andriamanitra amin'ny ataonay. Tsy hiverina aminy raha tsy ho tanteraka ny teny. Ahako voasoratra ao amin'ny Isaia 10:20 ny anaran'i Jesosy hoe: dia ho tahaka izany ny teniko izay aleoko ny vavako, tsy hiverina amiko foana izy raha tsy efa mantanteraka izay sitrako ary ambinina amin'izay ampandehanako azy. Mijoroa ary ho mpankatao ny teny. Vavaka isika, ray eo, ampahafantary ny teninao bebe kokoa hatrany aho. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona avy any Nazareta. Amen. Mandram-peona tompoko.